Kapalina indray no iarabanantsika rehetra ary atao anatin'ity fandarana mety ho toetry ny andro ity anolorana anao ny mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray. Amboantsika izay mety ho toetry ny andro izay dia horesantsika ny mahakasika an'ilay andro ratsy ao avaratry ny Mesia tamin'ny ray ora tolakandro teo aloha dia somary hita mazava raha ny faritra misy ny foibeana ny kisakana katy andrefana ty moa izany raha ny tombatombana mahakasika ny toerana nisy azy zany tamin'ny manodididina ny ray ora tolakandro teo tamin'ny ray sasany teo dia tany amin'ny 700 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny atsiranana zany no misy izay foibeny izay mahakasika ny rivotra miaraka amin'ny manodididina ny 70 kilometatra isan'ora eo ny tafiditra moa dia 50 kilometatra isan'ora raha ny tombatombana atao anatin'ny 2 andro mahakasika ny tia andro ratsy faritra andro ratsy ity dia ikisaka tsikelikely mianatsimo somary atsimo andrefana izany ao anatin'ny 2 andro ary vinavinaina itombo ihany koa ny heriny ao anatin'izay afikisany mianatsimo somary atsimo andrefana izay omenantsika eo an-trano moa ny fanavoazana mahakasika ny izay vaovao mahakasika nyity rivotoza ity izay araka izany ihany koa dia miomana amin'ny abetsahan'ny rotsakorana araka izany ny faritra avaratry ny nosy manontolo iny ho an'ny rapitso manokana aloha zany dia sy ny anio ity dia efa mipaka amin'ny motsiraky ny sava iny zany hoe tia misambava sy antala zany raha hoan'ny anio ity rahona zay tahantsika tia zany hoe betsaka ny rotsakorana raha ny tombatombana ho an'ny anio sy ny rapitso aty amin'iny faritra sava iny mety hatratra 70 ka hatramin'ny 90 milimetatra makonomboka amin'ny talata na ny alarobia any kosa ny faritra Sofia sy Diana sava Mbatsoa sy Analanjorofo dia voakasika izay rotsakorana betsaka izay ihany koa vokatry ny visin'ity faritra Andratsy izay tombatombanantsika ato avaratrato ity mety hatratra hatramin'ny 50 ka hatramin'ny 50 milimetatra ao anatin'ny ray andro ny rotsakorana amin'izay fotoana izay zany hoe manomboka ny alarobia makany amin'ny zoma izany. Mahakasika ny toetr'andro amin'ny ankapobeny ho an'ny rapitso maraina aloha dia misy ny orana zany dia amin'ny faritra Diana sava Mbatsoa Analanjorofo torak' izany ihany koa dia misy ny orana malefaka dia motsiraky ny faritra Atsinanana iny ny rasan'ny voatany kosa dia ny erikeriky andro natsefatsefany eny no mibany toerana mandrahona zany amin'ny ankapobeny ny andro ny akoatr'izay kosa dia ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa dia misy hatrany ny orana tandrivinahona kely aloha aty amin'ny motsiraky ny Diana sy Sofia aty manorana ihany koa ny faritra Diana ny faritra sava sy ny lasana Sofia mahazo any Mbatsoa sy Analanjorofo mitatra aty amin'ny atsinanana vadivavy sy fitovinany iny mandraondraona mety raha nerika hatrany lasana voatany ny akoatr'izay kosa dia mandimba ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tombatombana mahakasika ny maripana kosa indray dia ny aty amin'ny avoatany ny tapany atsimony avoatany no somary mangatsiatsika manodidina ny 3 ka hatramin'ny 7 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny avoatany 9 eo ny motsiraka atsinanana ary atelo amin'ny 3 ka hatramin'ny 7 ny motsiraka andrefany misy mafana indrindra kosa tafakatra 7 any Morondava sy Toliara any. Toy ny toetr'ny andro any talata ihany koa ary dia misy aloha zany ny orana aty amin'ny faritra Diana Sofia sy sava Analanjorofo Mbatsoa ny atsinanana vadivavy sy fitovinany iny tandrifindrahona ihany kosa no misy aty amin'ny Alaotra Mangoro sy ny avoatany Amantolo mitatra kely aty amin'ny faritra Melaky sy Betsiboka aty. Ny akoatr'izay dia ifandimba ny rahona sy ny masoandro ny alina misy tandrifindrahona aty amin'ny antsidanin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray raha ny talata dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 mafana indrindra ny avoatany motsiraka atsinanana 9 ka hatramin'ny 2 motsiraka andrefana kosa 3 ka hatramin'ny 7 degré celsius mafana indrindra dia Morondava hatrany aloha 7 degré celsius manaraka azy ao antsy hoe 30 degré celsius. Amarana ny toetr'ny andro ho an'ny alarobia kosa indray dia mitoetra hatrany ny orana tandrifindrahona aty amin'ny avoatany sy ny faritra Melaky Betsiboka mitatra aty amin'ny ilana andrefan'ny ilasana miboeny rehetrarehetra iny sy Alaotra Mangoro ny orana dia aty amin'ny tapany avaratry nosy manontolo no ahitana an'izay orana malefaka matevina indraindray mitatra aty amin'ny Analanjorofo sy Mbatsoa atsinanana vadivavy sy fitovinany aty atsimo kosa dia ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny alarobia dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 9 mafana indrindra dia amin'ny faritra avoatany motsiraka atsinanana dia 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius 7 mihoatra motsiraka andrefany misy Morondava hatrany aloha mafana indrindra 30 degré celsius. Makasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany dia masanao manaraka indray velomana tompo.